La 4G Batelma vous présente Nivava. Le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 000 $ seulement, la box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. Manultra anao ny vaovao. Sivy ambin'ny folo no najanona amin'ny toerany roa naverina ray no soloina. Io no gouvernement azo-ambara ho vaovao satria nametra-pialana tarihin'ny Prime Ministre Antsain Christian. Mitoy ny asa no ifampitsarana. Tsy maintsy tanteraka ny vina sy velorano ny filoham-pirenena Rajoelina Andry. Asan'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny MHTP avokoa ireo fanamboaran-dalana mandeha eto Antananarivo amin'izao fotoana. Izy fanatsarana ny fomba fiasa eo ihany koa ny fandiniana ny Fonds d'entretien routier ho lasa FR. Ankilany efa maro ihany koa amin'izao fotoana izao ny asa fanamboarana efa miaingana amin'ny faritra. Nankatoavy ny filan-kevim-pitatana ny tahirim-bola iraisam-pirenena omaly, ny famaranana ny fanadihadiana fahadimy ny fandaharana asa Facilité élargie de crédit na FEC ho an'i Madagasikara. Misitraka avy hatrany ny famatsiam-bola mitentina $3.4 tapitrisa i Madagasikara. Tahaka ny natao taorian'ny fijoroan'ny fitondrana vaovao sy ny andrim-panjakana hafa dia noentina ambavaka manokana ihany koa ny antenimieram-pirenena Androany teny amin'ny katedraly anaty Rova. Anton'izany fangatapitahiana afahana izy ireo manatanteraka ny asany ao anaty famarinana trany ary ho tombotsoa ny vahoaka malagasy rehetra. Nidina andalambe indray ireo mpanao fihetsiketsehana ao Hong Kong androany sabotsy taorian'ny fikasihan-tanana nahazo ireo mpandala ny demokrasia. Nirefitra ny bomba mandatsa-dranomaso nataon'ireo polisy ho fanakanana ny hetsika. Ny andinindin'ireo avy hatrany ary anao afaka fotoana fohy. Sabotsy fa 7 ny volana Jolay taona 2024 manolotra ny araba tonga soa indray tao anatin'ny fotoan'ny fampahalalam-baovao ny Kolo TV amin'ny ity alina ity manasanao ampanajana anaraka ny tsipiriam-baovao hatramin'ny afarany. Ny matoa an-dahatsoratra no ndeha isantarantsika izany 7 no najanona amin'ny toerany roa naverina ray no soloina. Io ny gouvernement azo-ambara ho vaovao satria nametra-pialana tarihin'ny Prime Ministre Antsain Christian. Mitoy ny asa no ifampitsarana tsy maintsy tanteraka ny vina sy avelorano ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Andro vitsy mialohan'ny fanendreny ireo mpikambana ao anatin'ny gouvernemanta, tsaroany etona ny fangatahana avy amin'ireo mpanao politika vitsivitsy, milaza ny tokony isian'ny mpikambana ao amin'ny gouvernemanta avy any amin'ny faritany misy azy ireo. Oraraha be raha samy hanao izany avokoa ny avy any amin'ny faritany, faritra distrika sy ny sisa, na atao aza hoe fomba fiady any zany hatrizay. Tsy tena mbola mahafabela tanteraka amin'ireo mpanao politika ny hoe fifandanjana isamparitra. Mety misy tokoa ny tompona andraikitra ambony mbola taraiky eo amin'ilay fanomezana tombondainy manokana. Ny faritany ny aviany, eny mety ho ny fianakaviany, ka mbola mahatonga io adivaritra amin'ny fifandanjana isamparitra io. Rovina vao tena iainana fa iray ny Malagasy sy Madagasikara. Mbola misy tarazo ilay hoe zarazarao anjakana navela ny mpanjana tany. Ny vaholan'izany, efa naroson'ny filoham-pirenena ny amin'ny fampandrosoana isamparitra, ny aminy tsy maintsy ametrahan'ireo gouvernoura isamparitra. Ifanaraka amin'ny filan'ny mponina ao amin'ny faritra misy azy ny foto-dravitra sahorina. Ny drafi-pampandrosoana matipaika apetraka, ka ho miraleta ny fampandrosoana manerana ny nosy. Efa natomboky ny fahefanam-panatanteraka ireo asa ahafahana manatanteraka io fampandrosoana isamparitra io, tao anatin'izay enim-bolana voalohan'izay. Ny enim-bolana manaraka no hanohizana ny asa. Ny asa ihany koa no antokana ahafahana mametraka fampandrosoana ho lovain-jafy, ka tsy misy toerana ho an'ireo tsy afaka miasa ho an'ny fampandrosoam-pirenena intsony zao, satria efa dondina ny vahoaka malagasy isitraka amin'izay. Ny harem-pirenena izay nalaza tsy nihinanana toy ny vilin-tsahona nandritra ny taona maro. Lafim-baovao politika mifandraika amin'ny resaka finoana kosa indray. Tahaka ny natao taorian'ny fijoroan'ny fitondrana vaovao sy ny andrim-panjakana hafa dia noentina tambavaka manokana ihany koa androany antenimieram-pirenena teny amin'ny katedraly anaty Rova. Anton'izany ny fangataham-pitahiana ahafahan'izy ireo manatanteraka ny asany ao anatin'ny famarinana trany indrindra ho tombotsoa ny vahoaka malagasy rehetra. Fanadihadiana. Zava-dehibe eo amin'ny fiainam-pirenena ny fametrahana ny dingana rehetra ambavaka. Isan'izany natao tamin'ny fijoroan'ny fitondrana vaovao.
Androany noentina mbavaka manokana ihany koa ny fijoroan'ny mpikambana vaovao eny anivony anteny mera-pirenena. Fangatana tsodrano hoentina miatrika ny asa raha ny fanazavana azo. Efa tsika ngamba teto efa nisy koa ny fitrotrona mbavaka ny filohan'ny repoblika sy ny gouvernementa tamin'ny premier ministre dia hotohin'izay ho ny androm-panjakana dia tonga indray ny fitrotrona mbavaka ho ny anteny mera-pirenena sy ny solombavam-bahoaka izay voafita rehetra. Taona tena napisy aingam-panahy lehibe dia lehibe ary indrindra tena hoe miasany hery ny fanahy-masina satria maro ny tenin'Andriamanitra izay nambara teo ary tena ohatra hoe teny fikasana tena milatsaka mihitsy avy amin'ilay fanahin'Andriamanitra. Isan'ny toe-javatra mifanohitra tanteraka amin'ny fitsipoka mifehy ny fivavahana, ny fandaniana ny lalàna ny fanambadiana ho an'ny rehetra izay efa misy ireo firenena vahiny mankasitraka izany. Tahaka izao ny faneho-kevitry ny filohany anteny mera-pirenena momba izany rehefa nanontania ny mpanao gazety. Hatramin'ny androany aloha mbola tsy misy an'izay zavatra izay fa efa mitaratra sahady zany ary mifilazany ny ao amin'ny sehatry ny fivavahana sy ny fiangonana kristianina nanambara zany zareo hoe engany zany ka mba tsy ho tanteraka fa hatramin'izao zahay aloha mbola tsy nisy na singasinga na hoe marika ho famantarana amin'izany raharaha izany eto amintsika. Amin'ny 12 Aogositra izao raha tsy ahivina no hiroso amin'ny fivoriana tsy ara-potoana ny anivony anteny mera-pirenena ho fandiniana ny fitsipoka anatiny. Lafim-baovao hafa tanteraka indray kosa asan'ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny MHTP avokoa ireo fanamboaran-dalana mandeha eto Antananarivo amin'izao fotoana izao. Isy ny fanatsarana ny fomba fiasa eo ihany koa ny fandiniana ny fond d'entretien routier ho lasa FR. Ankilany efa maro ihany koa amin'izao fotoana izao ny asa fanamboarana efa miainga any amin'ny faritra. Henri Florian. Noho ny tsy fandavan'ny mpamatsoloka ny RER na ny redevance d'entretien routier no antony iray lehibe mahatonga ny fahapotehan'ny lalana sy ny tsy fahafahana manavao izany tanteraka araka ny nambarany teo anivony ministera ny fanajarinany tany ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy. Efa eo am-pola molavolana ankehitriny ny fanavaozana ny sata mifehy ny FR na ny fond d'entretien routier ho lasa FR na ny fond routier ahafahana manatsara ny fitantanana ireo vola ho amin'ny fanamboaran-dalana. Volavola mpanovana satria moa ny fanovana zany rehefa mivoaka ny lalàna manova zay vao atao hoe voova le izy dia eo an-dalana zany tsika zao ny anatsara zany hoe anova fanatsarana ny fond d'entretien routier ho lasa fond routier ny mahasamihafa azy mba tonga dia ho azitsika dia ny fond d'entretien routier miandraikitra fotsiny ny fikojakojana lalana fa ny fond routier sady miandraikitra ny maintenance fikojakojana sy ny réhabilitation ny investissement zany hoe maintenance sy ny investissement lasa raisin'ny fond routier daholo zay angambany amin'ny ankapobeny. Aleo nisy foana ny fanaovanovana ohatran'ny zavatra rehetra nisy ny fer tamin'ny voalohany dia nisy lasa deuxième génération nisy fiatsarana hatrany zany le izy. Ny fond routier dia eo andalam-pandiniana ny fananganana azy isika amin'izao fotoana izao izany hoe samy miandry izay valy ho fandinian'izay zany izany hoe fond d'entretien routier andalana hivadika fond routier zany eo andalam-pandiniana amin'izao fa asa maro ankilany no efa manomboka ankehitriny amin'ny fanamboaran-dalana izay tsy mijanona eto Antananarivo renivohitra ihany fa efa misy andraka ihany koa any amin'ny faritra maro. Ambilibe Vohemara efa tena manomboka misy ny tsao isan-karazany fa angamitsika rehetra mahafantatra hoe tena efa miasa ny sinoa manao an'Ambilibe Vohemara ny atia amin'ny RN5 aty Atsinanana efa mandeha koa ny fanamboarana ireo ouvrage midina ihany ny eto Antananarivo angamba raha mahita ny embouteillage teraka fanaovanay lalana izay lalana mariako foana moa fa hoe lalana tena farany mafy ireo lalana le ataontsika RN2 4 RN1 2 3 4 7 ireo. Tanjo napetraky ny ministera ny fanajarinany tany ny toeram-ponenana sy ny asa vaventy ny fanatsarana ny kalitaon'ny asa ho an'ireo orinasa mahazo izany. Ankilany fepetra maro no napetraka ho an'ireo orinasa nahazo ny antoka ampaharitra ny fotodrafitrasa.
Ny pejy toe-karena indray kosa fifana raha-piaramiasa miisa roa lehibe no isokatra ho an'i Madagasikara taorian'ny fitsidihan'ny fikambanan'ny tranobe nivarotra sy indostria tany Kenya. Iompana betsaka amin'ny fanatsarana ny sehatra ny fifananakalozana ara-barotra izany, indrindra ny lafiny fanondrana entana. Yves Richard. Vovonan'ny mpandraharaha ara-barotra roa lehibe any Kenya no vonona hiary asa amin'ny Madagasikara. Io raha fiezana ny akondian'ny delegasion'ny fikambanan'ny tranobe nivarotra sy ny indostria ary ny solotena ny mpandraharaha malagasy tany an-toerana. Ifantoka betsaka amin'ny fanatsarana ny fifanakalozana ara-barotra sy ny fanondrana ny entana ny fiaramiasa ary isandrahaka amin'ny sehatra maro. Fifanarahana zany fiaramiasa izay vitantsika sonia tamin'ny Kenya National Chamber of Commerce sy ny KEPSA Kenyan Private Sector Alliance izay vovonana mampifandray ny mpandraharaha rehetra zany any Kenya. Délégation tany moa zany dia nisy filohan'ny antemeran'ny varotra avy any amin'ny faritra. Ny sasany amin'ireny dia efa nahita fifanarahana ara-barotra toy ny hoe fanondranana ledsi, makany, misy koa mikomandy resaka harona, resaka asa tanana zany. Nafahana nijery ny fomba fandrindrany Kenya ny sehatra ny fifanakalozana ara-barotra sy ny fanondrana ny entana ihany koa ny fitsidihana, indrindra ho an'ireo orinasa tsy miankina. Isan'ny lesona azo raisina ny fanamafisana ny guichet unique à l'exportation, manerana Madagasikara hiatrehana ny fifanakalozana aty Afrika, indrindra anatin'ny COMESA sy ny SADC. Le tamberina andraikitra ho an'ny rehetra izay nandray anjara atao anatin'le fitsidihana, hoentina ampiarina ao amin'io guichet unique efa misy any Anosy io, izay ataontsika guichet pilote, fa eo koa nefa ny antemeran'ny varotra any amin'ny faritra ny Sava dia fantatritsika efa manana ny ireo produit pilote koa, produit phare ho an'ny firenetsika izay afaka ametrahana ihany koa an'izany guichet unique anohanana ny mpanondrana entana izany mba hisy vokany mivantana rehefa manao fizohina ny mpamatsy vola. Ny 5 hatramin'ny 12 ny volana Jolay teo no tanteraka ny fitsidihana ny arahan'ny fikambanan'ny tranobe nivarotra sy ny indostria sy ny SADC ao anatin'ny fandaharan'asa TRF anatsarana ny fifanakalozana ara-barotra eto Madagasikara. Hijanona amin'izay pejy toe-karena izay atranona Katsoavy ny filakevim-pitantanany tahirim-bola iraisam-pirenena omaly ny famaranana ny fanadiadiana fahadimy ny fandaharan'asa facilité élargie de crédit na ny FEC ho an'i Madagasikara. Misitraka avy hatrany ny famatsim-bola mitentina $7.4 tapitrisa i Madagasikara. Miantarandrianeva. Ny farana ny filan-kevim-pitantanany tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI momba ny fanadiadiana fahadimy ny fandaharan'asa tohanan'ny FEC na ny facilité élargie de crédit. Araka ny tatra navoaka ny banky foibe ny Madagasikara sy ny teo anivon'ny ministeran'ny vola sy ny teti-bola, nankatoavan'ny filan-kevim-pitantanany tahirim-bola iraisam-pirenena omaly ny famaranana ny fanadiadiana fahadimy ny fandaharan'asa FEC io. Manoloan'izany, misitraka avy hatrany famatsim-bola amin'ny tetina 1.4 tapitrisa DTS na $7.4 tapitrisa Madagasikara. Mbola manora tetikasa fanatsarany Madagasikara ary hita ho mahafapo ny vokatra azo amin'izany raha ny tatitra. Manao ezaka hatrany amin'ny fanamafisana ny fahamarinan'ny toerany toe-karena fahobe, ny fampiroboroboana ny ar-karena fahobe matanjaka, mampisitraka ny vahoaka tsy ankanavaka ary maharitra ihany koa ny governemanta raha ny fanazavana. Ao koa ny ezaka amin'ny fampiakarana ny farim-piaina ny mponina, ny ady amin'ny fahantrana sy ny kolikoly, ary ny fanatsarana trano ny fomba fitantanana. Ireo ezaka ireo dia mifandraika amin'ny laharam-pamena ny plan émergence pour Madagasikara. Taorian'ny fanekena tamin'ny 7 Jolay 2012 izay tanterahana anatin'ny 9 volana sy ny famatsim-bola fanampiny izay nankatoavana ny 9 Jona 2012 dia mitetina $7.9 tapitrisa DTS na $7.4 tapitrisa Amerikanina ny fitambarany vola nositrahan'ny Madagasikara tao anatin'ny FEC. Ireo famatsim-bola ireo izay narotsaka miandalana arakaraka ny famitana ireo fanadiadiana teo aloha dia manamafy hatrany ny tahirim-bola vahiny ny firenena ary mandrisika ihany koa ho amin'ny fanampiana raha-bola avy amin'ireo mpamatsy vola. Ny tontolon'ny fampianarana kosa indray no faranana tamin'ny fomba ofisialy androany teny Anosy ny éducation tour karakarain'ny ministerany fanabeazam-pirenena ny fampianarana teknika sy fanofanana arakasa. Tanjona lehibe ao anatin'izany ny
famporosiana ireo mpianatra avy eny anivony CEG sy lycée mba hanaraka sy ankafy ny taranja scientifique. Henri Florian. Isan'ny ezaka lehibe apetraky ny eo anivon'ny ministera ny fanabeazam-pirenena, ny fampianarana teknika sy ny fanofanana arak'asa, ny fampiroboroboana ny setry ny fanabeazana eto Madagasikara. Manatanteraka ny éducation tour ny eo anivon'ny ministera amin'izao fotoana izao. Ny éducation tour izay sehatra ray ampifananana ireo mpianatra amin'ny taranja siantifika. Ny eo anivon'ny CEG sy ny lycée no nandray anjara tamin'ny fifaninanana izay naharitra 2 andro. Izy zany fifaninanana famoronana, invention, dia nisy ny rallye scientifique, dia ankizy mpianatra avy amin'ny DRENETP 4 no nandray anjara amin'izany. Misy avy any Fianarantsoa, nisy tany Vangaindrano, misy avy Mahajanga, nisy avy any Tamatavy, nisy Toliara, nisy olon-tena ny ankizy Eranosy. Ny zavatra tsapa dia mandositra taranja siantifika ny ankizy, indrindra ny ankizy vavy. Nefa ilain'ny firenena ny fananana toe-tsaina siantifika izay ilain'ny firenena amin'ny famoronana fitondrana tombotsoa fampandrosoana ho an'ny firenena. Izay zany namporisika ny ministera nanao io sahanasa io mba ambolena zany toe-tsaina izany ao anatin'ny ankizy, mamolavolana ankizy manana toe-tsaina siantifika izay andraindrain'ny firenena hatrizay ho an'ny fampandrosoana. Isandraka amin'ny faritra maro manerana nosy ny éducation tour amin'ny andiany manaraka mba hahafahana hatrany manatsara ny fanabeazana eto amintsika. Fa i Madagasikara kosa no andray ny andiany fa 450 ny kongresy iraisam-pirenena ho an'ny mpikaroka siantifika. Ankoatra ny fampivelarana ny tontolo ny fikarohana ampiroborobo ny sehatry ny fizahantany eto Madagasikara ihany koa ity kongresy ity. Ny 30 Jolay hatramin'ny 7 ny volana Aogositra izao no tanterahana eto Madagasikara ny kongresy ho an'ny mpikaroka siantifika maneran-tany. Mpisehatra amin'ny fikarohana manodidina ny arivo avy amin'ny firenena 550 no andray anjara amin'ity feonam-be andihany fa 450 ity. Ankoatra ny fampivelarana ny tontolo ny fikarohana, ampiroborobo ny sehatry ny fizahantany eto Madagasikara ihany koa ny kongresy. Madagasikara dia aotra faingo 400 raha ny be an'ity firenentsika ity mihoatra amin'izao tontolo izao fa 500 ny voary zava-maniry biby eto amintsika misy azy ary 5,900 ireo tsy hita maneran-tany fa eto amintsika ihany zava-dehibe zany ary fampafantarana an'izay zany inona moa dikan'izay ireo olo reo vahiny reo dia ivoaka ijery gidro, ijery varika, ijery baobaba, ijery vitsika, ijery tanalahy, ijery sokatra. Zany dia endrika anankiray satria azadimy fa reo olona ireo no ambassadortsika hitantara momba ny Madagasikara rehefa tavaverina any aminy any. Firenena afrikanina faharoa nandray ny kongresy siantifika i Madagasikara tao anatin'ny 100 taona. Irika goavana ahafahana mampafantatra ny firenena amin'ny lafiny maro zany, ka andrasana ny fandraisana anjara mavitrika ireo mpisehatra isan'ny tokony. Lafim-baovao hafa indray amafisina ny tantsoroka ampandrosoana ny vahoaka eny fotony. Io no fanambina petraky ny AFF na ny andro sy fototra ho an'ny fampandrosoana hatr'izay. Fitokanana ivitoerana fanofanana arak'asa arak'izany no nanamarina ny faheritaona ny fikambanana. Ampitomboana ny ezaka nohanana ny mpiarabelona, indrindra ny sokajin'olona marefo anivony ny fiarahamonina. Io ny fanambina petraka nandritra ny fanamariana ny faheritaona ny AFF na ny andro fototra ho an'ny fampandrosoana. Miroso avy hatrany ny asa ka natsangana ny ivitoerana fanofanana arak'asa hanohanana azy ireo. Misy ao ny fampianarana zaitra, misy ao ny fampianarana teny anglisy, misy ihany koa ny fampianarana nahandro mba ho sakafo ara-pahasalamana no atolotra ny fianakaviana ahaizana mahandro. Ny mpiarabelona rehetra izay mitady asa mpianatra teny anglisy no anaovana ivitoeran'ireo tadavana asa zany izy fa tsy le hoe ny fampianarana fotony anaovana entretien, anaovana CV, totran'izay ihany koa ireo zanaka zandry mpianatra zaitra dia hivoatra amin'ny fiainana dia ho lasa mpanjaitra natokana ho an'izany ny fitoerana. Manodidina ny 3,000 ankehitriny ny mpikambany AFF manerana Madagasikara, mivony fotokevy DIB, fijery fotony malagasy mandroso, takina anatin'izany ny fiarahamientany rehetra araka ny tandrify azy, anatrarana ny tanjona dia ny fampandrosoana ny Madagasikara, jery todika sy fametrahana ny tetikasa amin'ny ho avy arak'izany, no nanamariana ny faheritaona ny fikambanana tetsy any tanimena androany.
Isento vetivety anaraka dokam-barotra isika fa rehefa eo dia mbola verina eto ihany ao anatin'ny tapany faharoa ny vaovao ny Kolo TV izay anasananao hatrany rehefa eo ary. Alors, quoi de neuf, mon enfant? Rafael Nadal a encore gagné. Il fait 41 degrés à Paris et 12 degrés en tir à baie. Oh. Tu sais que les chiens peuvent détecter si tu as le paludisme en reniflant tes chaussettes. Mais comment tu sais tout ça? J'ai vu qu'on a Blue Line à la maison. Blue Line, c'est trop cool. Avec le pack Gold incluant l'Internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 000 arrières seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Et en ce moment, gagnez jusqu'à 5 Go de bonus, valable 24 heures sur 24 pendant 30 jours pour les offres prépayées Internet. Blue Line. Votre bébé commence à marcher. Vous avez choisi les chaussures les plus confortables. Vous avez prêté attention aux petits détails. Eh bien, avez-vous choisi la bonne couche pour que votre bébé puisse faire ses premiers pas correctement? Grâce à ses caractéristiques extra flexibles sur 3 dimensions, Molfix conserve sa forme, absorbe le liquide et offre une totale liberté de mouvement au bébé. Nos recherches ont prouvé que les bébés font correctement leurs premiers pas avec Molfix, que nous recommandons à toutes les mamans. Fais correctement tes premiers pas avec Molfix, petit explorateur. Nous sommes avec toi. Les meilleurs divertissements méritent la fibre by Telma. Accédez à tous vos contenus préférés en illimité avec la fibre by Telma à seulement 249 000 arrières par mois. Rendez-vous en Telma Shop. L'étudiant rehefa mianatra. L'étudiant rehefa mamory l'étudiant rehefa manao sary. L'étudiant rehefa miantsena. L'étudiant rehefa mamorona. L'étudiant rehefa milalao. L'étudiant rehefa milalao. Stylo l'étudiant tsara bika, maharitra, mahatsara soratra, sady tsy mitakosina ny soratra, sady tsy mandoto tanana. Ny l'étudiant dia manana fitaovana maro samihafa ankoatra ny stylo, fitaovana fampiasana ampianarana, ny fitaovana fampiasana birao, maro azo safidianana. L'étudiant, satry foana ny oratra. Toizantsika hatrany ny vaovao anatin'ny tapany faharoa fanabeazana olom-pirenena iza hoaizy isika eto Madagasikara raha ny zava-misy eny anivo ny fiarahamonina very ny soatoavina maha-malagasy miendanja ny fifanajana manjaka ny fitiavan-tena inona no mahatonga izany ary inona ny entina narenana izany ireo no isan'ny teboka hitondram-balo no mandritra ny fandaharana lalino rapitso ary ao ny sombony izany. Isan'ny tsikaritra eny anivon'ny fiarahamonina ary tozary tsy mataitra ny olona intsony ny fahitana olon-dehibe mitondra enta-mavesatra ka tsy misy tanora mandray na manampy azy mitondra izany. Eo ihany koa ny tsy fiaraban'ny izandry olona intsony ny zokiolona. Ny fahitana vehivavy bevoka na ray aman-dreny mipetraka eo amin'ny strapotin ny taxi be raha ny tanora maitsy volo no mipetraka amin'ny seza misy fiankinana. Tsy tahaka izany anefa no nahafantarana andra-malagasy fa iny olona mandala ny soatoavina sy fatra-pandala ny fihavanana fa ihany koa mametraka ny olon-dehibe sy ny vehivavy amin'ny toerana maizy azy. Mitsimbadika ny zava-misy ankehitriny, fikorontanana no misy eny anivon'ny fiarahamonina. Lafin-javatra maro no nahatonga izany raha ny fanadihadiana natao, eo ny lafin'ny ara-tsosialy, ny ara-politika ary ny ara-toekarena sy ara-kolotsaina. Ny soatoavina malagasy anisan'ny voalohany dia ny fifanajana. Fifanajana zany manomboka amin'ny atao fanajana hoe manaja ny tenanao ianao, manaja ny mpiray-monina aminao ianao, manaja ny asanao ianao, manaja ny tontolo iainana ianao, manaja fa nga misy manaja tsony zao. Manahoana ny fako eto Antananarivo, manahoana ny loto, manahoana ny tsy fanarahana dalàna, ny trottoir tompoko natao an'ny mpandeha tongotra fa tsy ho an'ny mpivarotra, ny arabe natao an'ny fiara. Inona ny zavatra misy eto Antananarivo? Ny olona indray no eny amin'ny arabe, ny mpivarotra ny eny amin'ny trottoir fa madika daholo ambony ambany. Aiza ny fampifehezana
rehefa tsisy fampivezana tsisy fanajana manomboka ny ela izy satria anao moa dia tsy mampaninina azy mihitsy mandeha amina tomobila tsara tary zao anao dia manipy hoditra akondro manipy fako eny an-dalana ny tomobilinao raitra dia raitra fa ny fihetsika ao ambany dia ambany zavatra misy zany ary zany zay amin'ny zavatra madinika nge ny tsarana ny olona fa ho taterana etsy amin'ny lapa ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny roa hatramin'ny faha-efatra ny volana aogositra izao ny festival de weekend andiany voalohany etsika goavana karakaray ny Ivenco ampionana ny matianina momba ny fialamboly sy ny mpanakanto fanadiadiana. Ndroatra amin'ny faha-efatra ny volana aogositra no tanterahany etsy amin'ny lapa ny kolotsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina ny andiany voalohany amin'ny festival de weekend etsika goavana karakaray ny Ivenco ampionana ny matianina momba ny fialamboly sy ny mpanakanto sangany eto Madagasikara feno fandaharam-potoana mandritra ny 3 andro ka samy azo fahafampony rehetra. Misy zavatra be dia be zany hitranga ao isy mozika aloha mazava ho azy isy ny fête foraine ihany koa dia isy ny cirque isy ny attraction isan-karazany isy ny sport extrême isy ihany koa ny sport à sensation forte ohatrany hoe tir à la carabine, tir à air comprimé sy ny tir à l'arc dia mpanakanto 7 no ifandimby hiakatsehatra mandritra an'izay 3 andro izay tsy tonga dia hoe miaraka daholo akory zareo isaky ohatrany hoe fampisehoana mizoma fa sasasasany amin'ireo mpanakanto ireo zany niakatra zoma dia misy niakatra sabotsy dia misy ny anao ny alahady anisan'ny voalohany indrindra nampirisika anay karakara hetsika ohatran'izao ary irariana mba ho fahombiazana tanteraka ny hetsika dia mbola hitohy amin'ny herintaona aorianan'izay na mbola hitohy lavabe mihitsy maninona moa. Isan'ny mpanakanto andray anjara amin'ny festival de weekend nitarika zay Tovizay, Saina Dinaiz, Rabosa sy ny maro hafa isy ny fifananana sy kilalao isan-karazany izay azona loka sy fanomezana maro manomboka azo tsy faina eny amin'ny masiny ny vandra sy ny hektara ka tapaka ny tapakily ka R1,00 isan'andro no vidim-pidirana mandritra ny 3 andro. Ampijery manodidina ny 2 alina no andrasana amin'ity festival de weekend andiany voalohany ity. Pejy ny famokarana indray kosa mila ampiakarina ny tapamokarana tantsaha mba tsy hisiany fanafarana vary avy any ivelany hoy ny teo anivony ministera ny fambolena. Ny tsy fampian'ny lakan-drano no antony iray lehibe mahatonga ny fienahany vokatra raha ny fanazavana. Tetika dia matanjaka ny tokony apetraka ahafahana mampiakatra ny tapamokarana ny tantsaha eto amintsika. Ho any amin'ny fokotany Ambohipanja commune Kadikely Ilafy ny fambolena vary no fotom-pivelomany ny mponina ao aminy. Tato anatin'ny efa-taona izay ny ena ny vokatra noho ny tsy fampian'ny rano manondraka ny tanimbary vokatry ny fahatsetsena ny lakan-drano. Aloha taloha dia niaina fotsiny araka ny ranonorana satria rano ty zany fa ankoatin'ile maty io dia miandry an'ile ranonorana vao afaka mandeha ny fanetsana zay ny amin'ny vaky ambiaty zany dia ny amin'ny vary aloha dia ankoatin'ile maina vaketany eo le tany satria le rano tsy maharaka dia io zany amin'izao izy vita zao dia misy tombontsoa lehibe ho an'le mpamboly izao mifahavitany aloha amin'izao. Taloha sahirakirana any ny tatsata ty ary ty pata hitatsika ty tany mahavokatra fa ny rano nanahira dia raha sitrapoko teto zany hoe raha ako amin'ireo namako ireo mba tsy verimberena isaky ny 2 taona da asa mba mangataka amin'ny fanjakana zay mba atao beton amin'izay dia tsisy verimberena amin'ny tanamalo mba fanadiovana fandrano atao. Tanjona ny tsy hanafarana vary intsony hoy ny ministry fambolena androany. Nanetateraka tagna maro teo anivon'ny ministera ho fanadiovana ny lakan-drano mirefy 500 metatra izay manondraka tanimbary 100 hektara eny Ambohipanja. Izay le fientana koa le hafaliana anaty ao amintsika nandray anjara nanome tanana amin'ny maha-olom-pirenenantsika amin'ilay tanjona tiantsika apetraka ary manome ohatra ho an'ny vahoaka malagasy rehetra. Dia izao ezaka ataontsika izao napokisentsika vahoaka malagasy manerana Madagasikara mialoha ny taopambolena lehibe izay sokatra ho an'ireo le lemaka lehibe voatondraka na ny lemaka madinidinika toy itony dia izay ny fanentanana ho ataontsika mba ho fandraisantsika anjara ao anatin'ilay tanjona izay tiantsika apetraka dia ilay fahavitana ara-vary izay tsy maintsy ho tratrantsika amin'ny taona ho azy. Itoy hatrany ny ezaka fanatsarana ny fanadiovana lakan-drano manondraka ny tanimbary eto amintsika raha ny fanazavany ny ministera ny fambolena androany ary isan-drahaka manerana ny Madagasikara izany.
Ilafiny fandriam-pahalemana indray kosa mirongatra ny vaky fasana anatin'ireo komina efatra any Tolagnaro ankehitriny. Fasana ampolony no lasibatra ireo olon-dratsy tamin'ity herinandro ity. Miverina nahazo vahana nanomboka ny volana janoary teo ny vaky fasana any Tolagnaro ankehitriny. Fasana ampolony tao amin'ny komina Ampasinapona sy Sonerana ohatra. Lasibatra tamin'ity herinandro ity ka atao lambalimaro no very tamin'izany. Misy fotoana anatin'ny andro iray dia misy fasana folo mivaky dia ny zafady amintsika zany ny lohany ihany no ajanony eo fa ny ankoatran'izay dia lasa daholo dia ankoatran'izay ihany koa moa zany ny razana lena dia batainy zareo dia avoakany eo ivelany eo. Ny verina nahazo vahana ihany koa ankilan'ny fanafian-dalo any an-toerana toy ny tranga tao amin'ny komina Antanandava Mandrere izay nafatesana olona roa. Ireo komina efatra mampisaraka ny distrika ny Tolagnaro sy Amboasary ny tena lasibatra amin'izany. Antsoava arak'izany nataon'ny solombavambahoaka avy any an-toerana anamafisana trano ny fitandrona fahalemana ao Tolagnaro. Eo amin'ny maresaka avy any ivelany indray kosa nidina an-dalambe indray ireo mpanao fihetsiketsena tao Hong Kong androany sabotsy taorian'ny fikasihan-tanana nahazo ireo mpandalany demokrasia. Nirefitra ny bomba mandatsa-dranomaso nataon'ireo polisy ho fanakanana ny hetsika. Fanadihadiana eo amin'ny sary ny France 24. Ny famory indray ireo mpanao fihetsiketsena tao Hong Kong androany sabotsy 17 Jolay. Tsy nasakana azy ireo ny fanakanana nataon'ireo polisy tany an-toerana. Manoloana ny fahatezeran'ireo vahoaka ny amin'ny fikasihan-tanana ny naman'izy ireo. Miparitaka ankehitriny ireo sary maneho ny fanapoahana bomba mandatsa-dranomaso nataon'ireo mpitandro ny filaminana taorian'ny fifandonana teo amin'ny rotonta. Mandidina ny 570 ireo naratra nandritra izany. Mandeha ihany koa manoloan'izany ny fanakianana an'ireo polisy izay tsy karitra ho miadam-piasa tamin'ny fandaminana. Izy ireo izay nisambotra olona 12 indray anjara mivantana tamin'ny fanakorontanana ny sehoatany Yen Long androany. Hong Kong firenena manana ny ahavo ara-toekarena ao anatin'ny ady sy korontana tanteraka tao anatin'ny 7 herinandro. Dia izay ihany koa no mamarina ny vaovao tamin'ity alina ity. Saorina sekasitrany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Manome fotoananao amin'ny manaraka indray mirary alina mahafinaritra. Veloma tompoko. Le journal vous a été présenté par le pack Gold incluant l'internet 4G en illimité, plus 35 chaînes TV à 189 000 seulement, le box Wi-Fi et le décodeur sont offerts. Blue Line. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavo.